maraina teo izy zany nampaneraka kolotsehana anatika ny demande d'autorisation de manifester rapitra. Dia io moa zany efa voalaza an-dalàna hoe 48 heures avant hetsika no tsy maintsy rehefa tenay le demande dia zay tara zany le demande nefa recevable zany izy. Tsy minday singa intsony satria dikan'le 48 heures iny hoe za hiantso mandefa convocation amin'ny membre-ny OMC dia tsy maintsy ampahafantarina alohan'ny 48 heures iny zany ny rapport du jour fa situation générale hodinihana amin'ny fivoriana OMC ka raha voatary raha tetahoana rehetrarehetra zany zay no existence zay no mahatonga ny lalàna no existence tsy ara-dalàna zany tsy ara-dalàna zay fihetsiketrehana atao hoe tsy maintsy hosakana hosakana zay fihetsiketrehana zay io avy teo zany tsy maintsy maintsy ho avy iny tamin'ny filaharana. Milamina tena tamin'ny proclamation de résultat provisoire milamina misy fepetra min'iraisina ny teo mitanareo tsara fa misy lalana an-kapahana misy ihany satria le institution tsy maintsy arovana le olona manatrika atao koa tsy maintsy arovana lalana tsara aloha efa izy manao fihetsiketrehana io zany misy voady le foro legalina nefa napetraky ny lalàna zavabe ny voalaza loi organique de l'édifice résumé relative à l'élection présidentielle hoe manana 2 jours zany candidat aorianan'ny proclamation résultat provisoire anaovana recours any amin'ny ACC. Dikon'izay zany no nataony zareo dia efa tsy mahafapo azy mivalin'ny ACC zay raha hetsika ohatran'io fa manjary ny fety rehetrarehetra gasé daholo ny analak'iny zany iteriny ravana le rehetrarehetra tao amin'ny faraparty ny olona koa mba mieritreritra mba hietsehana mba le fivezivezeny io zany manjary hosakatsakana le zavatra tsy mety ankoatra ny fiombenana manaraka iny misy fipetra manokana avy eo rehetrarehetra satria mety izy indray mianararoatra piazy ny ohatran'izay le dispositif anti-piazy zany tsy maintsy teraka foana.